pejy vaovao afantateraka kosa indray ao anatin'ny fampiroboroboana ny politika manakaiky vahoaka dia nampahafantarin'ny BNI Madagascar ireo mpanjifany ireo tombotsoa azo avy amin'ny alalan'ny tolotra omeny mikasika ny findramam-bola nampitondraina ny lohahevitra hoe fampindramam-bolan'ny BNI mamaly ny hetaheta ny rehetra. Nahitana fitombona nisan'ny olon-tsotra amiroso amin'ny sehatry ny findramam-bola araka ny nambarana tompon'andraikitra ao anivon'ny banky BNI Madagascar. Ao anatin'ny fampiroboroboana politika manakaiky vahoaka dia nampahafantarin'ny BNI Madagascar ireo tombotsoa azo avy amin'ny alalan'ny tolotra omeny mikasika ny findramam-bola nampitondraina ny lohahevitra hoe fampindramam-bolan'ny BNI mamaly ny hetaheta ny rehetra. Fantatreo zany fa manana traikefa, manana tetikasa, mila misy revirevy izay mety hananany tokantrano zany na orinasa madinika na orinasa tsaratsarany. Dia izay koa zany no entina ampatsiahivana eto hoe BNI Madagascar zany dia vonona zany hamaly ny hetaheta ny rehetra zany amin'ny alalan'ny fampindramam-bola. Miena 2 points ny tahanjanam-bola zany izay atao amin'ny mpiasam-panjakana. Donc tsara marina zavatra zany dia mpiasam-panjakana ihany koa zany manana fahefana koa fihenam-bidy amina resaka paka BNI izay ilainy ataon'ny BNI. Nahatsikaritra kosa ny BNI Madagascar fa mbola vitsy ireo mpandraraha samy roso na miaohatra amin'izany sehatry ny findramam-bola zany. Nilaza ny tompon'andraikitra fa misy ireo mpiasa natao hanome torohevitra sy hanampy azy ireo. Etsin-danin'izany manana vahaolana mikasika ny famatsiam-bola ho an'ny matianina sy ny mpandraraha ary afaka mamala ny filan'izy ireo amin'ny ankapobeny ny banky. Tapitra tretondray ry mpijery ajaina ny vaovaontsika tamin'ity androany ity isoaranay teto amin'ny fahitalavitra renao nanaraka hatramin'ny farany vaovao izay nentina ho anao nandritra izay minitra maromaro izay mame fotoananao ry ny tenako ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.